Mety toetry ny andro any an-dranomasina ny alarobia 4 oktobra 13 amin'ny 9 maraina hatramin'ny alakamisy 5 oktobra 13 amin'ny 9 maraina. Foana ny filazana fampitandremana momba ny hamafin'ny rivotra, fa mbola mikorotana kosa ny fifamoivoizana sy ny asan-dranomasina amin'ny morontsiraka afovoany andrefana, atsimo andrefana, atsimo ary atsimo atsinanan'ny nosy noho ny alon-drano avy any atsimo. Ahery be ny ranomasina anio talata sy ho amin'ny rapitso alarobia maraina amin'ireo toerana voatanisa ireo. Tombanana 2 hatramin'ny 10 metatra hatramin'ny 3,5 metatra ny haavon'ny onja. Entanina ary tsika rehetra mba ho mailo sy hitandrina hatrany, indrindra ny amin'ny morontsiraka rehetra izay notononina teo aloha. Ho amin'ny morontsiraka atsinanana, tanjona bobaomby hatrany amin'ny tanjona angotsy, anorana tandrifin-drahona mahalana indraindray. Ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora, mety hahatratra 5 kilometatra isan'ora any avaratra Vohimar. Anonja be ny ranomasina ahery manakaiky ny tendrony avaratra ary ny haavon'ny onja 1,9 hatramin'ny 2,10 metatra. Tanjona angotsy hatrany Mahanoro dia anorana miatoato. Ho avy atsimo na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 12 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, hahatratra 7 kilometatra isan'ora indraindray manakaiky ny Toamasina. Anonja be ny ranomasina ary ny haavon'ny onja 1,5 hatramin'ny 2 metatra. Mahanoro hatrany Antolanhiaro, izy tandrifin-drahona mahalana any amin'ny tapany avaratra amin'ny fiafarany fe-potoana. Ho avy avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 12 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, anonja be na ahery ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia 2,10 metatra hatramin'ny 3 metatra, hidina 2 metatra izany mankany amin'ny fiafarany fe-potoana ary isy ny alon-drano avy any atsimo. Antolanhiaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena, ho maina amin'ny ankapobeny. Ho avy atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 15 kilometatra isan'ora, ahery ny ranomasina ary ny haavon'ny onja 2,10 hatramin'ny 3 metatra, eny Amendalana izany mankany amin'ny fiafarany fe-potoana ary isy ny alon-drano avy atsimo. Ho amin'ny morontsiraka andrefana, tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Akabo, Ibalika ny masoandro. Ho avy atsinanana ny rivotra ka ho 12 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, iovaova izany any avaratry Toliara ka ho 9 kilometatra isan'ora. Ho avy atsimo na atsimo atsinanana kosa morontsiraka rehetra manomboka ny tolakandro ka ho 12 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Anonja be ny ranomasina ary ny haavon'ny onja 2 metatra fa hihena 1,10 metatra manomboka ny tolakandro. Tanjona Akabo hatrany amin'ny tanjona Vilanandro, andrahoana amin'ny tsitokotoko na andrahoana vitsy. Ho avy atsinanana na avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora, hahatratra 20 kilometatra isan'ora indraindray any amin'ny tapany atsimo. Ho avy andrefana na atsimo andrefana kosa izany amin'ny manomboka ny tolakandro ka ho 12 kilometatra isan'ora. Anonja be ny ranomasina ka ho 1 metatra ny haavon'ny onja. Ho an'ny tanjona Vilanandro hatrany Analalava dia anorana tandrifin-drahona vao maraimbe amin'ny fiandohan'ny fe-potoana manakaiky ny tanjona Vilanandro. Ho avy atsimo atsinanana na atsinanana ny rivotra ny maraina ka ho 20 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Ho avy andrefana na avaratra andrefana kosa izany atoandro ka ho 9 hatramin'ny 19 kilometatra isan'ora. Adimy mpanonja ny ranomasina ary ny haavon'ny onja 4,10 hatramin'ny 1 metatra.